Toizantsika ny fampalalam-baovao tokantrano tratry ny tsy fanjari-tsakafo mahery ny 5:09 alina no vavitan'ireo miaramila avy eo anivon'ny CCOK fanisana amin'izao fotoana izao. Tao amin'ny distrikta Ambovobe sy Amboasary no nanaovana ireto fanisana ireto. Tanjon'ny fanisana ny ahafahana manaramaso ny fiainan'ireo olona tratry ny kere fa ihany koa ny ahafahana mitsinjara izany araka ny tokony noho izy ireo fanampiana. Fanazavana hoentiny sy narindratiana sy fetra Andriamananjara. Tokantrano 5:09 alina mahery no efa vita fanisana ao Ambovombe sy Amboasary amin'izao fotoana izao. Ny 3:10 alina amin'ireo no efa tafiditra ao anatin'ny logiciel kere data amin'izao fotoana izao. Ny antso fiara-miasa amin'ireo orinasa misehatra eo amin'ny tontolon'ny nomerika na GPRC araka izany ny ministeran'ny postra ahafahana mampiditra ireo fanisana rehetra ao anatin'ny antotan-kevitra. Fametrahana ireo logiciel zany ahafahana manangana base de données ataontsika hoe 360 degré ilay izy ahitana ny isan'ny mponina mombamomba ny fianakaviana tsirairay ary indrindra na ny toe-pahasalamany. Ny antony moa dia amin'ny farany ahafahana mandrindra na mandamina ny organisation eo amin'ny fizarana ireo tohana ara-tsakafo sy fanampiana rehetrarehetra avy amin'ny mpiara-miombonantoka. Manahirana kely zao hoe ety amin'ny fotoana ety atenatenany dia eo amin'ny 500 isanjato. Eo amin'ny 500 isanjato ihany no donné zany tafiditra. Raha tsaivina natsangana ny kere data ahafahana manangona ao anatin'ny fitaovana iray ny antotanisa sy atotan-kevitra momba n'ireo mponina iantsadiany tsy fanjari-tsakafo ao amin'ny faritra Androy Anosy. Akoatra ny fahitana ny mombamomba n'ireo olona toy ny fahasalamany, ny fidiram-bolany, ny fanampiana efa voarainy, ahitana ny momba ny fanampiana omena ireo olona trapasahiranana ihany koa ity fitaovana ity. Ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fanjakana ihany anefa no manana fahafahana mijery ireo antotan-kevitra. Ny kere data zany dia iarahan'ny fanjakana solon'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra dia eo ihany koa ny ministeran'ny fiarovam-pirenena tena ary indrindra miara-miasa amin'ireo orinasa tsy miankina misehatra atao amin'ny tontolo nomerika dia ny GPRC izay misy ny Intelsia, Téléperformance, Webhelp ary Comdata. Izy ireo no manampy antsika amin'ny fampidirana ny recensement rehetra ireo ao anatin'ny base de données kere data. Nisy araka izany ny fionana tamin'ny filohan'ny GPRC sy ny ministeran'ny postra ahafahana manatsara ny fampidirana ireo atotan-kevitra ao anatin'ny fitaovana kere data sy ny application mobile.